Zay tena nalakely fa niaran-doza tamin'ny laram-pirenena fa efatriny kosa ny fiarabe iray nitondra kisoa raha tokony azo ny mahajanga ny fanelingelena na nateraka izany no tena goavana ny vanim-potoana tahaka izao raha teo izay mahabetsaka ny mpiala sasatra miazo ny faritra boeny. Ny toana nandritry ny adiny efatra mahery ny lalam-pirenena fa efatra androany maraina nanomboka tamin'ny roa raha araka ny tatitr'ireo mpandeha tamin'ny lalan'iny teo amin'ny tetezana Ambalanjanakomby. Fiarakodia manjato no niantona teny na ny avy ety Antananarivo na ny avy any Mahajanga. Fiarabe nitondra kisoa ho any Mahajanga saika ny latsaka tany ambany tetezana vokatry ny tsy fitandreman'ny mpamily raha ny fahita an'ireo nanatry maso ka raha tsy nisy ireo arofanina dia lasa tany anaty antsana ny olona sy ny kisoa. Vokany voabahana ny lalana nisy tamin'ireo mpamily fiara sasany tsy nanana faharetana ka dia nitady lalapoza ho ihany ireo mpandeha indrisy anefa fa vaky karitera tao anatin'ireo deviation tonga amin'ilay fitenenana hoe nitady tombony ka natombony. Efa tamin'ny enora maraina tanoany vao nisokatra ny lalana. Tsy vitan'izay fa nisy nijoro vavombela ireo fiara avy ety andrenivohitra fa nisy nanakana teny Akazobe saingy afaka nandingana ireo vato natao barazy izy ireo. Noho izany mila mailo ny rehetra manoloana an'izay tokony hipetraka ihany koa ny lama manokana avy amin'ny gendarmerie manomboka izao satria ho feno olona tokoa ny RN4 mandrapavita ny éclipse annulaire.